Shalom shalom לכולם, הרב ציambaratelo, שלום שלום, הזמנה לכם פייסבוק, אבי, היינה, שלום שלום הרבנית, אנה, מון, תקווי, אז תשם, רום פייסבוק, די רבי חמישי, שמחן קדינה, אבי יהושע, ומנה לקריפה. הפקה בעזרת השם, שלום שלום, ציambaratelo, הניוז artikel הנוי, הנלי ונרן אני פרקי אבות הבדירסיקה מרקמני הלכה ני בנשחי. Jadi misi tikitan zo atam anatin'ny famaranana ny herinandro fahadimy ny aorianan'ny Pesaka zany. De ny herinandro fahadimy ny fianarana ny Pirkei Avot chapitre fahadimy. De tika hijanona amin'ny fampianarana anankiray avy amin'ny olon-kenda antsoina hoe Ben Bagbag. Zay ny anarany ao anatin'ilay chapitre fahadimy, farany indrindra, alohan'ny farany amaranana an'ilay chapitre fahadimy, misy fampianarany Ben Bagbag. De lasa angambany alohantsika andeha any, satria hitantsika eto amin'ny écran eto Ben Ishray, Shana Rishona, taona voalohany, amin'ilay parasha tamin'ny tena marina amin'ity shabata ity, tsy amin'ity shabata ity, zao androany amaranana an'ilay izy fa bezatra sheny Behar Berkotay azafady. De ny alakha ato mikasika ny nihigat Adam Seuda, ny fomba ozy izy zay tokony ny lalàna mikasika ny fihetsika sy ny fomba zay tokony ataony Adam olombelona rehefa eo amin'ny toerana isakafoanana, Seuda, sakafo. De ny zavatra ho hazavainy Ben Ishray amin'izay alakha zay, satria lasa fahaziresika ilay izy mikasika ny fampianaran'ny Ben Bagbag, araka ny hitantsika eto, Ben Bagbag, Omer anatin'ny Pirkei Avot, andiny toko fahadimy, chapitre fahadimy zany, de toko enina amby roapolo. De andeha hoany aloha tsika alohany hidirana lalina amin'ilay fampianarana ataon'ny Ben Ishray ato. Bezatra sheny. De lasa vitsivitsy zany andeha aloha tsika eto amin'ny Pirkei Avot fahadimy. Hitantsika eto fampianaran'ny Ben Bagbag. Shalom, ok. De so zany ozy izy Ben Bagbag Omer, fotsiny alohany anomboka araky ny mahazatra rehefa mianatra inona moa Mishna, satria tia toko anatin'ny Mishna lay Torah oral na lovatsofina zay nosoratan'ny Rabbi Yehuda Anasi. De araky ny efa nazavatsika azafady, efa nazavatsika izy hoe satria efa nitratra ny exil ny zanak'Israela, de nivory ny olon-kendry tany aloha hoe raha ohatra ka tsy soratana ozy izy ny lovatsofina izay anazavana ny Torah voasoratra, Torah écrit, dia sao de very. De zay natonga ny Rabbi Yehuda Anasi nitady nanoratra ary nametraka an'ireo lovatsofina rehetrarehetra zay nataony tao anatin'ny chapitre anakenina. De ireo chapitre anakenina reo no antsoina hoe Mishna. De alohany mamaky an'ireo Mishna reo araky ny famahazatra zao, de misy zavatra tenenina. Lasa jerentsika izy le hoe Kol Israel, alohany anoka zany tsy maintsy zavatra anankiray azo atao, de manomana hoe Kol Israel. Zay zany ho tonomboko eto. Kol Israel yesh lahem helek leolam haba shenema ve'amnech kulam tzadikim leolam yirshu haaretz netzer mata'ai ma'ase yadai leitpa'er. Zay tenenina zay vao manomboka am'zay mamakina mianatra ny Mishna anankiray. De ozy izy Ben Bagbag Omer hafor ba de chula ba uva teheze vesiv ou vele va ou minah lo ta'zua she'en lecha
mida tova emena. De toizantsika satria farany tiana marana anazy ben hehe oma le fom tsara agra. Dikany ozy izy. Ozy izy a ben bagbag. Avadio ozy izy. De avadio ihany. Inona le avadika? Ny Torah. Avadio ary avadio de ozy izy hoe satria ozy izy a ny zavatra rehetrarehetra ozy izy de ao anatiny. Ny olona anankiray zany raha ohatra ka misy fanontaniana ao anatin'ny sainy ka te hitrandraka te avantatra an'le valiny, le valiny anatin'ny Torah, de zay ny afatry ben bagbag. Aza mijanona izy anao zany ohatra hoe namaky indray mandeha de fa ampy zay fa avadibadio. Avadio le Torah dikan'izay mandehana ao anatin'ny mila lalinana misy mandinika tsara zany an'le zavatra, mila dinihana tsara ary lalina. De zay ozy izy anao vao ahitan'ny valiny satria inona ny teneny? Zavatra rehetra ozy izy de ao anatiny. Kola ba de kola va. De tsy vitan'izay. Jerijereo tsara ozy izy. Ary aza ataonao miala aminao mihitsy le fianarana Torah sy ny fandalinana azy. De hoe ahoana moa zany? Mandrapa antitra anao, aza miala mihitsy ozy izy anatin'ny Torah, ary aza misaraka mihitsy miaraka aminy satria ozy izy a io no zavatra tsara indrindra tonga eo amin'ny fiainanao, anampy amin'ny fiainanao. Ary nadikan'zareo izy hoe il n'est rien mieux pour toi ozy izy amin'ny teny frantsay, fa rehefa jerentsika izy amin'ny teny hébreu, jerentsika she'en lecha mida tova. Mida tova na midot tovot na toetra tsara. Misy olona raha ohatra zay zany afatry ben bagbag eto hoe ny olona anankiray ozy izy rehefa linona foana anatin'ny Torah ary mitrandraka foana ny fahamarinana, fa tsy hoe mitrandraka hoe azahoano hoe izy zany no marina fa tsy isan'izay diso. Fa mitrandraka fotsiny hoe fahamarinana ny rehetrarehetra. De zay zavatra zay izy hitondra ny olona io ary hanampy an'le olona ny Torah amin'ny toetra tsara, mida tova, toetra tsara. Io izy ny tena tsara ho anao. De toy izy hoe ben hehe satria ao anatin'ny zarakely misy tsiambaratelo kely fotsiny ty fa mila fantarina fa reto anaran'ny reto olon-kendry ty. Io olon-kendry ty anankiray ihany. Ben bagbag sy ben hehe. Ho azavain'ny ben Israely izy hoe tsasany. Aleo angambany adika fotsiny aloha ozy izy. Ny valisoa azy ozy izy zany de miankina ny ezaka. Raha ohatra ka misy ezaka be nataonao, de ny valisoa n'izay ezaka nataonao zay lehibe. Raha ohatra ka misy ny ezaka nataonao tamin'ny zavatra anankiray tsy de be dia be de miaraka amin'izay koa zany ny valisoa amin'izay zavatra zay de tsy hoe vetivety fa kely arakaraka ny ezaka nampiseho. Zay zany aloha lay misina. De io zany no tiany ben Israely azavana ao anatin'le hoe tsiambaratelo. Inona tsara ny afatra tiany olon-kendry antsoina hoe ben bagbag ampianarina io apita. Zao izy zany. Ben bagbag io zany de pasoko teo omer afoba ve afoba de echola ba. De izy nirali besiata dishmaya de berur shel nitzotse hakedusha hu shte chalukot. האחד שמתהפך הניצוץ הקדוש מגשם עקור לגשם זר, וזה נקרא בירור חיצון. והשני שמתהפך הניצוץ מגשם זר לרוחניות, וזה נקרא בירור פנימי. תראה נגיד סיגזתי zavatra tety zany tsika zao. Averina zany. Zao izy zany ny zavatra tiako resahana aminao miaraka amin'ny fanampiana Hashem. Izy hoe mikasika ny biroro, ny tri zany, ny lasovety
Jessica ahoana ny tenin'olombelo amin'ny teny gasy antsoina hoe tri. So dia misy mahafantatra afaka manoratra. Ino zany izy teo? Chaîne. Avady fotsiny dia misy olona manoratra fanavahana. Toda. Ataontsika amin'izay fanavahana. Trier na fanavahana. Ahoana hozy izy ny zavatra tsy nibenisray azavana zany eto ny fanavahana n'ireo ataontsika hoe pitikafo nitsaotsy na zavatra mangirana zany zay masina. Ino dikan'izay? Zay antsoina hoe nitsaotse hakedosha na zavatra mazava zany, zavatra ataontsika hoe mangirana fa feno hasina. Ino zany tiany fitenenina amin'izay? Aleo aloha tsika anohy an'ilay fanazavany benisray satria io mihitsy no trandrahantsika rehefa avy eo. Ny antsoina hoe nitsaotse hakedosha. Dia aiza hozy izy ireo zavatra ireo zany matoa ilay izy mila fanavahana dia mety hoe latsaka anatin'ny toerana anankiray tokony tsy nandehanana. Fa andao aloha tsika anohy an'ilay fanazavana. Raha ohatra hoe izy zany ny olona anankiray te hanavaka na ataontsika hoe hanavaka an'ilay zavatra masina izay mangirana anatin'ny toerana anankiray maloto dia ny fanaovana an'izay hozy izy misy dingana anankiroa. Dingana voalohany helek echad. Dingana voalohany hozy izy tapany voalohany amin'izay fanavahana zay dia le mit haper avadika anao hozy izy le izy misy zavatra ho avadika zany io nitsaotsa io na le zavatra masina mangirana dia avy amin'ny toerana antsoina hoe geshem akour zany geshem zany hoe material matière zavatra material zany ara material fa feno loto na feno misy fotaka zany mipetaka miaraka aminy. Zay zany ny zavatra ataonao voalohany alainao le zavatra anatin'ny toerana misy fotaka dia ze mikra birur hitona azafady migeshem arour le geshem za dia avadika anao izy izy io zavatra ara material zay misy loto io dia diovinao lasa ho madio. Zay fanavahana voalohana zay io izy no antsoina hoe birur hitona na fanavahana avy any ivelany. Ataontsika tsikelikely izy. Dia toy izany izy dia ny tapany faharoa amin'ny fanavahana le fanalana an'ilay zavatra masina zay raikitra ao anatin'ilay zavatra materialy feno loto. Iny amin'izay hozy izy rehefa navadika anao zany iny zavatra naloto iny ho lasa zavatra madio dia ny tapany faharoa amin'izay amin'ilay izy dia hoe vesheni chenit nafo mila avadika anao indray io zavatra madio io le geshem le material madio ho lasa rohaniot. Ino dikan'izany? Ho lasa ara-panahy satria le zavatra raikitra ao anatin'io zavatra material diovina io le nitsaotsa hakedosha satria le izy ny tena marina zay le kody ao anatiny fanahy le izy fanahy fa misy pitikana fanahy raikitra tao anatina zavatra material. Zay zany hozy izy raha ohatra ka dia iny tapany faharoa iny hozy izy ny antsoina hoe fanavahana ao anatiny pnimi bureau pnimi araka ny tsika so angamba ataoko eto le satria efa nadikako nataoko amin'izay afaka atao lehibe dia sara hitsika zao bureau izy teo pnimi ok ejantsika zao dia toy izany amin'izay dia iny ihany ho dia zao izy izy ilay zavatra mila fantarina ki nitsaotse hakedosha hem me overim be de même vetsomea ou behaya chez em basar behema behaya vaof ve hulam hem geshem akour.
Zao izy mila fantarina fa ireo fanahy izay masina na nitsoto zavatra pitikana fanahy ataontsika pitikana fanahy izay latsaka tany amin'ny toerana antsoina hoe toerana maloto, inona izy ireo toerana antsoina hoe maloto, le izy zany kôdy ataontsika hoe tsy hoe toerana fa zavatra material fa voarakitra na loto. Aiza ozy izy nahitantsika an'izay zavatra zay, mais overima de reo izy zany de mifangaro amin'anatin'ny antsoina hoe domème zany antsoina hoe minéral, tsomeah zavamaniry, chaya ny zavamananaina rehetrarehetra, na ny ataontsika hoe omby na ny biby fiompiana na ireo biby any ivelany sy ny vorona, reo rehetrarehetra no izy reo no antsoina hoe geshem akory na reo le kôdy ao ambadika an'le hoe zavatra materialy fa mirakitra misy loto ao anatiny. Inona zany dikan'izay? Misy zany fanahy mitsaotsy hakedosha, zavatra masina le zavatra fa pitikany fotsiny izy, ohatrany hoe misy tsombotsombony le fanahy no miraraka tao anatin'ny reo dingana efatra hitantsika reo telo azafady: minéral, végétal na zavamaniry de ny biby sy ny vorona. Latsaka ao anatin'ireny ozy izy reo nitsotsy hakedosha reo. Inona zany tiany benisika tenenina eto? De aiko ואם האדם יאכל בשר עולה הניצוץ מן הבשר שהוא גשם עקור על האדם שהוא גשם זר. Zao am'izay ozy izy. Raha ohatra ozy izy ka misy olombelona anankiray mihinana hena, zay zavatra ataony zay izy le tapany voalohany le fanavahana. Inona dikan'izay? Avadika ozy izy le zavatra ataontsika hoe le material feno loto ho lasa zavatra material fa madio. Zany ozy izy ny antsoina hoe fisakafoanana, yochel. Zay zany le hoe tsiambaratelo ny fisakafoanana ao anatin'ny rehefa mianatra ny sodin'ny Torah, ny olona anankiray no rehefa misakafo mila fantarina fa mihinana voalohany indrindra, mihinana le hena zany antsoina hoe material, fa io hena io izy no antsoina hoe hena maloto. Satria tsy le hena no rava rehefa anaty kibo, fa le nutriment rehetra, zavatra rehetrarehetra ataontsika hoe molécule ao anatiny reny no miara-mitambatra amin'ny rà ny olona anankiray, de amin'izay fotoana zay reny molécule reny, le ataontsika hoe nutriment, ataontsika hoe vitamine A sy ny sisa, reny zavatra rehetrarehetra reny no alain'ny vatana, de reny no antsoina hoe geshem zar na material madio. Raha ohatra zany alaitsika tsy hoe kisarisary fa zay ny zavatra misy rehefa misakafo ny olombelona anankiray, de misy zavatra mitranga ao anatin'ny vatana. Rehefa antsoina hoe digestion, rehefa ano zany hoe rehefa mandevikanina, zay le izy. Rehefa mandevikanina de misy anatin'le zavatra nohanitsika mivoaka any amin'ny trano fivoahana le izy, reny tsy ilain'ny vatana, reny le antsoina hoe geshem akory na le material loto, misy feno loto, ary ny vatana mahay manao an'izay, asoriny le zavatra tsy ilainy fa le zavatra ilainy no tazominy ary ampidirina anatin'ny rà. De inona le zavatra ampidirina anatin'ny rà? Io no antsoina hoe geshem zar na le material madio. Rehefa misakafo zany averiko ihany, rehefa misakafo zany ny olombelona anankiray de le fanavahana voalohany no ataony na manova an'ilay material feno loto ho lasa material nadio. Zay zany teneniny benisika eto. וכן אם יאכל את צומח וכן אם יאכל דבר שמעובר בו עפר. Zay koa izy, zay zavatra zay izy mitovy na mitsanga foana le izy ao anatin'ny olombelona, na mihinana hena izy, na mihinana vorona izy, na mihinana legioma izy, na tafihinana ohatrany hoe karazana ohatrany hoe nisy vovoka zany tam'le sakafo nohaniny, de afara zay antsoina hoe minéral. De vao mihinana an'izay izy mila fantarina fa tsy maintsy misy ny antsoina hoe tri voalohany na le fanavahana voalohany, navadikany ilay material nisy feno loto ho lasa material nadio, lasa nutriment, lasa molécule ataontsika hoe vitamine, ataontsika hoe tsy haiko oligo-élément, zavatra rehetrarehetra reny, zay alainy rà.
Zay zany zavatra teneniny voalohany. Okay. Afar chez ou de même be auto afar yesh ni tsotse kedusha fataro izy fa na dia anatin'le vovoka ohatrany mipetaka taminy ohatrany nisy mihinana karoty ohatra na mihinana salady dia misy vovoka kely miraikitra tao amin'ny salady iny dia nohan'le olona fataro izy fa na dia ao anatin'ny afara iny vovoka iny misy ni tsotse kedusha na misy antsoina hoe pitikana hazavana masina. Nitsotse kedusha pitikana hazavana masina io le kôdy atsotsika hoe nefesh na fanah ho hitantsika izy. Dia arka tsahir la alot hanitsots hakedusha min ha adam el ha ruhaniyut shehu mekom hakedusha. Dia rehefa vita hozy izy zavatra zay dia miditra amizay tsika amin'le fanavahana faharoa. Inona le fanavahana faharoa? Le manova an'io material efa nidiovina io, nidioviny vatana ho lasa ara-panahy zavatra miakatra any amin'ny toerana antsoina hoe kedusha, toerana masina. Inona le toerana masina? Toerana any amin'ny toerana tsy hita maso, tsy hita maso na ara-panahy. Zay zany le dingana faharoa. Le maala ba olamot ha elionot ary tsy vita amizay satria hozy izy ny toerana zay tokony le toerana ny avilina antsoina hoe nitsotse hakedusha na le pitika zavana masina tsy tokony ao anatin'ireo biby na mineraly na vegetal fa any amin'ny toerana avo be. Fa ny zavatra nitranga tany mbola tsy zao miresaka an'izany, ny zavatra nitranga tany amin'ny tany aloha tany dia raraka zareo miparitaka erakan'ireo karazana zavatra rehetrarehetra. Ny tena marina ny zavatra rehetrarehetra misy eto an-tany tsy maintsy misy an'ireo dingana efatra ireo na mineraly na vegetal na zava-manan'aina na olombelona. Ina dikan'izay? Ny zavatra rehetrarehetra ananantsika na latabatra eo amin'ny latabatra na le seza na le rano na le zinga na le rehetrarehetra zay misy eto amin'ity tontolo ity fataro izy izy benishray tena an'izay fa misy pitika hazavana masina na misy nitsotse kedusha. Zay ny antsoina hoe ny zavatra rehetra dia misy fanahy. Zany zavatra zany efa fahaizantsika, fahaizan'ny Ntaolo ny razambe tany aloha hoe ny tany misy fanahy ao anatiny, ny rano misy fanahy ao anatiny, ny hazo sy ny ala misy fanahy ao anatiny, ny biby manana fanahy. Zany fahaizana zany fahaizana ao anatin'ny Torah. Hitantsika eto io satria zay ny teneniny benishray eto. Do même tsomea chaya off ny zava-manidina na ny biby vorona misy daholo. Dia zay hozy izy no mahatonga an'io rehefa mihinana zany ianao an'ireo zavatra efatra ireo dia fantaro fa tokony ny tanjona zany ao ambadika ny fihinanana dia ny ampiakatra an'ireo pitika hazavana masina na nitsotse hakedusha zay raikitra ao anatin'ireo zavatra hohaninareo. Zay zany voalohany indrindra no dikany antsoina hoe fisakafoanana ao anatin'ny Torah rehefa mianatra ny Torah indrindra ary rehefa itehienan'le ny antsoina hoe tehienan'le fahamarinana. Satria ny ankamaroany aloha tohizana ny fanazavany benishray fa manjary tsy manome voninahitra an'ilay olon-kendry antsoina hoe benishray raha ohatra ka tonga dia manazava nefa tsy vita hatramin'ny farany ilay fanazavana. Arka sari la alot hanitsotsa kedusha ve hare ze mit haper megeshem zar el ha ruhaniyut. Zay hozy izy ny antsoina le dingana faharoa le hoe ovanao zany le materialy efa nadio ho lasa zavatra ara-panahy ruhaniyut. Ruhaniyut zany antsoina hoe spiritual na ara-panahy tsika an'izay izy amin'ny teny gasy. Dia zay zany vao feno le fanavahana le tri nitresahany benishray taty amin'ny voalohany indrindra. Rehefa navadika anao averikana izy dingana voalohany avadika ilay zavatra materialy feno loto ho lasa diovina lasa zavatra materialy madio. Rehefa vita zay dingana faharoa avadika ilay zavatra materialy madio ho lasa zavatra ara-panahy ruhaniyut. Zay zany no zay vao feno le fanavahana na tri. Ushlemut zay misy teneny ushlemut shte halukot habirur haele. Zay hoy zay misy teneny benishray ho feno shalem ho feno tanteraka zay vao tanterakanao izy izy ilay
dingana roa mikasika ny antsoina hoe fanavahana trie biror haele chez mprinat hitson ou prinat pnimi satria reo izy le hitantsika teo reo le hoe anisy ilany anankiray antsoina hoe fanavahana any ivelany de fanavahana ao anatiny le any ivelany le fanadiovana an'le materialina loto de le fanavahana ao anatiny pnimi no antsoina hoe fanovana ilay zavatra diovina ho lasa spiritual rohaniout. Okay. io izy izy lo efshar lehiot ela rak alide isek hatora zay fa teneniny zavatra raha anao ny fanaovana an'izay ny fanampianan'ilay dingana faharoa izy izy ny fanatanterahana an'ilay dingana faharoa le fanavahana tsy ho vitanao raha tsy manao ny antsoina hoe isek hatora na manokana fotoana mihitsy anao hianatra ny tora rehefa anao zany mianatra tora zay anao vao mavita manatanteraka le hoe fanampianan'le fanahy raikitra ao anatin'ny sakafo hiakatra lasa rohani lasa ho spiritual na ara-panahy esek atora mipne chez bedivre tora yesh hitsoniut tsy vitan'izay ozy izy ina zany voalohany indrindra zany ny afatra tenen'ny benishka eto ny fianarana tora no manampy an'ilay fanahy raikitra ao anatin'le sakafo hoanina hiakatra any amin'le toerana tokony le toerana niaviny raha tsy mianatra tora zany le olona de le dingana voalohany fotsiny le tapany voalohany le fanavahana fotsiny no tanterahana ina dikan'izay mihinana le olona satria nona zay dingana voalohany tsy tsara zay tsy ratsy zay fa zay le dingana voalohany ataon'ny akamaroan'olona rehetrarehetra rehefa hoe misakafo zany satria nona de mihinana fotsiny fa tsy ohatrany hoe adiny fa hoe ireo sakafo reo ny misy fanahy ao anatiny misy zavatra raikitra ao anatiny ka ny asan'ny olombelona zay napetraka Hashem napetraka ny zanahary hoe mba apio ireo fanahy reo raikitra anatin'ireo sakafo reo hiakatra hiverina any amin'ny toerany zay ny asany ny Israel anankiray na olona manaraka ny Tora rehefa misakafo fa tsy hoe nona za de hisakafo zay zany ohatrany hoe mampiavaka ny olona tsotra mbola tsy mahafantatra ny Tora misakafo io satria nona de tsy vitan'izay ara fa tena mitrandraka mihitsy ny fafinaretana anatin'ny sakafo zay anisan'ny kolotsaina zay tena hoe mivoatra be any amin'ny kolotsainany ataontsika hoe occidental le plaisir ny sakafo ataovy letsany hoe tsy hoe atsoka ny avery izy tsy hoe ratsy le izy fa hitantsika zany hoe aiza zany le asa na inona ny tena tadiavin'ny olona anankiray na ny kolotsaina anankiray ao anatin'ny antsoina hoe fisakafoanana zay le izy raha ohatra ka hoe tsy nampianarina le vahoaka na le kolotsaina le olona mihitsy le hoe misy fanahy ao anatin'le sakafo de tsisy asa mihitsy zany atokana ho an'le hoe fanampianan'le fanahy ao anatin'ny sakafo fa mivantana ry am'le hoe ny sakafo satria nona de digana voalohany an'le fanavana zany hoe asorina ilay le materialy na loto na le hena zay nitsakona de rehefa mandevikanina am'izay de alaina le nutriment vitamine A, vitamine B, vitamine C sy ny sisa rehetrarehetra ao anatiny sy ny fibre rehetrarehetra ny fibre zany zavatra rehetrarehetra zany reny no alain'ny vatana de mijanona eo le fanazavana le kolotsaina zay tsy miraharaha fa tsy nafantatra an'ilay asa anankiray faharoa zay hoe ampiana le fanahy hiakatra any amin'ny toerana niaviny dikan'izay zany ary am'le hoe misy am'izay hoe fafinaretana amin'ny fisakafoanana iny zany lasa any zany le fototra ny fisainana rehefa hisakafo te hisakafo za satria misy fafinaretana nefa fafinaretana io fafinaretana zay mandalo fotsiny fa le izy zany tsy midika hoe mila hoe misakafo zany de sakafo tsisy tsirony tsy zay mihitsy le izy fa fataro fa na misy an'le tsirony ny tsirony tsy maintsy eo foana satria misy tsirony sakafo rehetrarehetra fa azadino ilay dingana faharoa ao anatin'izay fanavahana le zavatra tokony ho raisina marina fa mila amena sakafo ny vatana rehefa tsisy
rehefa tsy misakafo ny vatana dia malemy dia sanatrin'izay ka hatrany amin'ny farany manjary maty hazo shalom. Zay zany ny anatin'ny Torah hoe sady mijery amin'ny zavatra ara-batana fa tsy maintsy azadino ny zavatra ara-panahy. Zay no antsoina hoe Israely. Ny olona manaraka ny Torah na hihinana mba ho velona fa tsy velona mba hihinana. Zay dodaraba rabi Chaim Ishai. Zay misy fitenenana. Dia zay ny teneniko teo hoe ny olona antsoina hoe Israel na nanaraka ny Torah ny Yaakov avy dia olona mampitambatra ny zavatra anankiroa mifanohitra. Zay ihany averiko ihany ny zavatra fampianarana anatin'ny sary kidosha hatramin'izay. Ny zavatra anankiroa hoe anankiroa mifanohitra zao hoe ny zavatra ara-batana sy ara-panahy. Misy zany karazana olona fikitra fotsiny izy amin'ny ara-batana, tsy miteny hoe ratsy, tsy miteny hoe tsara, fa zay ny zavatra tiany, zay no anatin'ny sainy ary zay no zavatra hainy hoe ara-batana ny tadiaviko. Ina dikan'izay ny zavatra rehetra hita maso chitsoni zay ny tenen'ny benishray teo zavatra any ivelany, ivelany ihany no hita, no tazana fa ny ao anatiny tsy hita. Zay hoe tsy hita zay ny antsoina hoe pnimi, zay ny antsoina hoe rohani spiritualité. Zay zany no ahitana ny hoe misy olona anankiroa zao resaka atsika. Inona zao ny hitanao ohatra misy ataontsika hoe resaka zao ty shofara ty. Mametraka fanontaniana fotsiny anao ohatran'izay hoe inona zao hitanao? Ty zao antsoina hoe tandrokana ondry. Dia antsoina hoe shofara izy amin'ny teny hebreo. Marina zay tsy diso mihitsy le izy. Dia ny olona anankiray indray sady raha ohatra ka misy olona anankiray ara-panahy, ny zavatra ara-panahy mihitsy no mahazatra azy. Io izy tsy zay mihitsy hitako izy fa misy fanatazako ao anatiny, misy zavatra mazava ao anatiny hitako. Zay koa anankiray. Fa ny Israel zany sady mampitambatra an'izay roa zay. Teneniny zavatra voalohany, teneniny hoe ty antsoina hoe shofara, ary ao anatin'ny shofara io le zavatra materialy, ao anatiny io misy fanahy. Zay ny antsoina hoe Israel satria mampitambatra ary manome shalom ho miadana hoe paix zany, manome paix amin'ny zavatra anankiroa mifanohitra. Zay koa zany ao anatin'ny spiritualité na le rehefa fampianarana Torah ataontsika hoe ao amin'ny Tsiambaratelo ny sody. Dia ny zavatra rehetra tsy maintsy misy foana fandraisana an'izy roa. Ny zavatra anankiroa mifanohitra azafady. Mitovy amin'izay zao misy ohatra hoe misy olona miteny hoe ny vatana ihany no ilaina. Dia io zany le misy kolontsaina miaraka amin'izay zavatra zay hoe mila mandeha any anatiny hoe teo atanjaka, teo bokona, manana ozatra matanjaka be zany le olona, dia mandeha any amin'ny salle de sport. Satria zay ny antsoina hoe culte du corps na ny ohatran'ny hoe fivavahana ara-batana. Satria zay mitadiavina rehefa hoe te atanjaka dia zay. Tsy averiko ihany tsy diso, tsy hoe miteny hoe le olona zany tsy mety sazy atao zay, fa fantarina fotsiny hoe hamantarana hoe zay zany le olona mifikitra amin'ny antsoina hoe zavatra hita maso na ara-batana. Tsy diso, tsy marina fa izay no afatana. Dia misy indray ny sasany tena hoe any ana ara-panahy ihany, ny vatako zany tsy rarahiko, tsy misakafo ary zany na mahiry ohatrana ahoana tsy maninona fa tena hoe ara-panahy fotsiny tadiaviko satria misy zavatra trandrany, misy zavatra hitany aho. Tsy diso, tsy marina fa zay no zavatra hainy. Ny Israel amin'izay no mampitambatra an'izay. Sady tandremana ny vatana ho adio ary tsy ho reraka fa tsy vitan'izay fa io vatana io miaraka amin'ny fanahy. Zay no antsoina hoe Israel. Dia mitovy amin'izay zany sakafo. Rehefa misakafo marina fa io le hena sy vary na ny laoka sy vary. Voalohany indrindra rehefa sakafo hanomezana era ny vatana, marina zay. Fa azadino izy benishray ary zay ny afatra eto, azadino fa ny asanao tsy ho feno raha avelanao izy le ilana antsoina hoe ara-spiritualy, hoe ampiakaro le fanahy ao anatin'io sakafo io hiakatra any amin'ny tontolo izay miaviny na tontolo tsy hita maso na tontolo antsoina hoe ara-panahy. Zay ianao izy vao manatanteraka Beshalem, hitantsika averiko ihany izy teo, Shlemut zay izy teo hito. Ve Shlemut shteha lukot, ho feno tanteraka, zay izy vao tanteraka reo le asanao rehefa misakafo. Zay Sheamar afurba ve afurba. Nasaloha, ndeha lavitra atsika. Dia tsy vitan'izay hozy izy. Fa mipne azafady le dingana faharoa zany le mampiakatra an'le zavatra ara-batana ho lasa ara-panahy
vokatry ny fianarana Torah. Zay ihany ozy izy no azahoanao manatanteraka an'le dingana faharoa. Efa tara ozy izy. Fa rehefa manao divre Torah, rehefa mianatra Torah ozy izy, dia misy koa nefa ao anatin'ny fianarana Torah, hitsony, fianarana Torah ivelany. Hitantsika zany fa ny zavatra rehetrarehetra ny tena marina, misy ny antsoina hoe ny zavatra ivelany, dia misy ny zavatra ao anatiny knimi, ao anatiny hitsony any ivelany. Dia efa tara ozy izy fa rehefa mianatra Torah koa izy ianao, dia misy ny antsoina hoe Torah hitsony na Torah any ivelany. Inona no antsoina hoe Torah any ivelany? Hitsoniot sheu pshat. Raha ohatra zany olona anankiray mianatra Torah pshat, iny dikany hoe pshat, satria pshat ny antsoina hoe zay le hoe amin'le dingana efatra fanazavana sy fahazahoana ny Torah, pshat, remez, drash, sod. Zay le nanome an'le hoe pardes na dikany olona hoe paradis. Fa andaso apitsika anazavatsika idirantsika lalina amin'le satria eto misy zava-dehibe resahan'ny Ben Israel eto, mila fatarina satria zavatra lehibe ny zavatra azavainy eto. Ohatran'izao zany le izy. Hitantsika. Ny Torah zany misy dingana telo, efatra azafady ny fahazahoana azy. Efa resansika izy fa soratako ihany satria tsy maninona misy mamerina ny zavatra anankiray mba fantatra le izy. Pshat, drash, remez azafady, drash, dia sod. Dia reto Pirkei Avot na ireo voalohany renitsoratra reto no manome an'le hoe paradis, nadikan'ny olona lasa hoe paradis, fa izy dingana fahazahoana ny Torah. Inona ozy izy? Ben Israel. Jerisika amizay eto amizay le zava-dehibe zarain'ny Ben Israel zavatra fataro ozy izy. Tsara mihitsy. Totsika tsikelikely satria rehefa mamaky ny Ben Israel tena marina mila mandeha mora, miadana satria feno zavatra. Aiza le mpisapy to? Tino vakitsika. Mipne chez divre Torah, rehefa mianatra Torah izy ianao dia misy yesh hitsoniot shehu apshat. Rehefa misy hoe fianarana Torah ivelany, dia zay ny dingana antsoina hoe pshat. Ty zany ny antsoina hoe hitsoniot ty. Pshat ty zany ty ny antsoina hoe hitsoniot na fianarana ivelany. Ny dikan'ny pshat le famakina arabaky teny. Inona ny azonao amin'le zavatra ny vakinao, le fahazahoana voalohany, fahazahoana tsotra, le dikany tsotra, zay ny antsoina hoe pshat. Tsy miditra zany ianao amin'le fanazavana na le antsoina hoe kisarisary ao ambadika na le tsiambaratelo ao ambadika satria zay le dingana telo manaraka. Fa mijanona fotsiny ianao rehefa miteny izy hoe Bereshit bara Elohim, dia nadikany izy satria zay ny azon'ny olona hoe tamin'ny voalohany dia namorona Elohim. Zay ny pshat, tsy miditra anao izy antsoina hoe Elohim, iny dikany Bereshit, iny ny tsiambaratelo ambadika ny Bereshit. Zay ny antsoina hoe pshat. Io izy no fahalalana hitsonim na ivelany. Ty pshat, zay ozy izy Ben Israel. Dia tsy vitan'izay pshat shela mikasika an'io hitsonim io. Io zany le pshatin'le hitsonim. Upnimiut shave asod sheba. Tsy vitan'izay ozy izy. Fa le rehefa anao ozy izy ao anatin'le dingana antsoina hoe ivelany,
Misato izy izy a ny antsoina hoe ivelany de ny sôdy na ny tsiambaratelo ambadika an'io izy izy a mitovy zay ny antsoina hoe sôdy ny pisaty tsy haiko na nazava zay fa ataosika ohatran'izao le izy fa tarozy izy fa ny pisaty a mizara efatra koa le izy misy ny antsoina hoe pisatiny pisaty misy ny antsoina hoe pisatiny remèze misy ny antsoina hoe pisatiny drasy de misy ny antsoina hoe pisatiny sôdy na tsika ohatran'izao pisaty sôdy ao anatin'ny pisaty foana zay izy rehetrarehetra io pisaty daholo de zay ozy izy milaza hoe rehefa anao zany mikasiky miresaka amin'ny hoe zavatra ivelany na zavatra mianatra Torah pisaty de fantaro fa misy koa zavatra ny dingana farany avo anatin'ny pisaty ny sôdiny pisaty na pisatiny ngamba ataosika hoe sôdiny pisaty satria tsy hoe pisatiny sôdy fa ny sôdy ny pisaty de eto zany ny anankiray antsoina hoe drasy ny pisaty anankiray antsoina hoe remèze ny pisaty de le farany ivelany indrindra ao anatin'ny pisaty izy ny antsoina hoe pisaty ny pisaty zay ozy izy kasika ny pisaty fotsiny zay inona dikan'izay ny remèze koa misy anakidingana efatra remèze pisatiny remèze remèze ny remèze drasy ny remèze de sôdy ny remèze tsy vitan'izay ny drasy koa misy ohatran'izay pisaty ny drasy remèze ny drasy drasy ny drasy de sôdy ny drasy de ny farany pisaty ny sôdy remèze ny sôdy drasy ny sôdy de sôdy ny sôdy io an dingana avo be mila fantarina zao zany angamba no afatra eto mila fantarina fa ny Torah ananantsika hatramin'izao a ny antsoina hoe Toraty bety na manomboka amin'ny antsoina hoe bereshita Toraty bereshita io rehefa vakinao arabaky teny fotsiny aiza ny misy anao anatin'ny antsoina hoe pisaty ny pisaty isika zay ato ny antsoina hoe Toraty bety na le hoe bereshita amin'ny fametana fa tsy marifasitra mamilatra miaraka amin'ny ato zany ny bereshita arabaky teny raha ohatra anao miditra amin'ny remèze voalohany de zay anao vao tafakatra miankatra dingana zany anao hatramin'ny azahoanao ny antsoina hoe sôdy ny pisaty inona ny sôdy ny pisaty iny ny antsoina hoe mishna inona ny mishna Torah shebe alpe na Torah zay lovatsofina zay niresana avy amin'ny vavy tsy vitan'izay mishna io a miaraka amin'ny zohar ilay sôdy na sôdy iny antsoina hoe tsiambaratelo inona zany dikan'izay rehefa ny olona anankiray zany miteny hoe za mianatra zohar satria malala sôdy manala ny tsiambaratelo ny Torah de mianatra ny kitve ari mianatra manaraka ny lalàna ny benisray satria benisray miaraka amin'ny sôdy sy ny sisa aiza ny misy anao mila fantarina zany zao fa tsika rehefa manatra ny sôdy ny Torah bereshita io eto ny fara ny azotsika de ny fanontaniana aiza daholo zany ny Torah mampianatra an'ireto zavatra rehetrarehetra reto aiza ny ahitana an'ireo raha ohatra ka te hiakatra amin'ny antsoina hoe Toraty alef satria tiana antsoina hoe Toraty bet bereshita manomboka eto rehefa manatra sôdy ny Toraty bet zay anao vao manana alalana na tsy hoe manana alalana zay vao manana an'ilay lakle amoahana ny varavarana antsoina hoe Toraty alef Toraty alefa zany tsy sôdy antsoina hoe zohar io fa ny zohar manampy anao hiakatra amin'ny antsoina hoe Toraty alef manomboka amin'ny renitsoratra alef fa tsy manomboka amin'ny renitsoratra hoe bet hoe bereshita io le antsoina hoe Toraty hoe anochi hitantsika lalina be fampianarana raha ohatra zany raisina amin'le hoe fanampianan'le fanahy raikitra ao anatin'ny sakafo fantaro izy fa raha ohatra zany ny olona anankiray mihinana fotsiny fa tsy miraharaha tsy miraharaha fa tsy nafantatra an'ilay fisian'ny fanahy ao anatin'ny sakafo tsy ato amin'ny dinga anaty
tsy atao amin'ity dingana ety mihitsy izy, tsy tafiakatra eto, tsy atao amin'le hoe mpisatin'ny Torah. Ny dikan'izany le sakafo zany ato, tsy tafiakatra mihitsy zany le fanahy raikitra ao anatin'le sakafo. Raha ohatra ndray misy olona anankiray ozy izy mianatra Torah fa mpisaty fotsiny ny fianarana, de farafahakeliny ozy izy zany le dingana ekaran'io fanahy io eto amin'ny dingana antsoina hoe mpisatin'ny mpisaty. Aiza zay tontolo zay satria mila fantarina fa zay ny tenenin'ny Benisray teo. Tokony ampiakarinao ozy izy ireo nitsaotsy ireo aiza le mala any ambony be'olamot elionot any amin'ny tontolo avo indrindra, avo be. Baruch Hashem, mila fantarisika fa ireo mpisaty remez drash sod ireo mifandray araky ny hoan'izay mazatra mianatra kely ny hoe Tsiambaratelo Torah, mifandray amin'ny antsoina hoe olama asia, tontolo antsoina hoe asia. Avery koa ireo zavatra efa nazavatsika kely tany aloha tany fa hoan'izay tsy mahafantatra azy manasa anareo mijery cours tany aloha. Misy koa ny antsoina hoe tontolo antsoina hoe yetsira. Yetsira miaraka amin'ny antsoina hoe remez ny Torah zay, ny tontolo ao ambonin'izay ny antsoina hoe tontolo bria. De tontolo avo be antsoina hoe tontolo atsilot. Atsilot, inona zany teny zay ny afatry Benisray zay ohatra zany misy olona mamaky fa tsy mahafantatra an'ireo concept rehetrarehetra resatsika eo de mamaky fotsiny izy fa tsy hainy. Zay ozy izy ny teneny, mitanjona ny olona anankiray ozy izy rehefa misakafo de maka an'ireo nitsaotsy ty zany antsointsika le hoe ty le sakafo ty le hoe hena, hoe hena. De anatin'io hena io misy an'le fanahy na nitsaotsy hakedosha, pitika hazavana masina. De mitanjonao izy izy mampiakatra azy any amin'ny toerana avo indrindra, ny tena marina tokony aty no andefasana an'ireo fanahy ireo. Aty. Aty ny toerana misy an'izareo fa nisy zavatra nitranga tany mbola Afrikany mbola tsy miditra an'izay, de latsaka zareo, latsaka n'ireo tontolo ireo nidina tontolo ka hatramin'ny tontolo misy atsika. Mila fantarina fa ny tontolo misy atsika ao ambanin'ny Asia. Ao ambanin'ny Asia mbola misy zavatra anankifito, antsoina hoe zay le antsoina hoe requiem, abakabaka anankifito. Fito. Zay vao misy amin'ny tontolo misy atsika. Eo le planète na Terre. Terre. De ao zany le olona anankiray misakafo. Zay tsika hoe inona le fito reo fa manaraka fa tanjonao izy izy ampiakary farafahakeliny io fanahy io amin'ny arakaraka ny fianaranao Torah. Raha ohatra zany le olona anankiray manatra mpisatin'ny Torah fotsiny de manana hery le olona mampiakatra ny fanahy io any amin'ny antsoina hoe olama asia. Inona koa zany dikan'izay? Le any amin'ny Asia de Asia. Hitasika zany fa asa be zany zavatra zany. Na ampiakarina ndray hoe yetsira de Asia. Na bria de Asia. Na atsilot de Asia. Satria mitovy amin'izay ihany ny ato. Amin'ny Asia ahitanao tontolo efatra koa anatiny. Dikan'izay zany ny olona anankiray mianatra mpisaty na le tena hoe arabaky tenin'ny Torah de manana hery izy mampiakatra an'ireo fanahy ireo any amin'ny tontolo antsoina hoe Asia de Asia. Zay ny tenenin'ny Benisray zany hoe rehefa misakafo zany ianao misy ny antsoina hoe kavanot, misy ny fomba fisainana ampiakaranao ny fanahy ao anatin'io sakafo io. Satria ny kavanot nasangeza be le zavatra. Nasangeza be le fanazavana. Fa aloha ataosika hatramin'ny farany. Satria matoa tonga amin'izay misy hafatra tokony ampita. Ny fianarana Torah na ny fanatanterahana ny fampianarana anatin'ny Torah mizara efatra koa. Hitasika fa io efatra io ny tena marina mifandray amin'ny anaran'ny Hashem. Ataoko mihitsy izy. Azafady fa somary mivilambilana izy ary ohatrany hoe mikorontana be fa tsy sarotsarotry ny manoratra miaraka amin'ity satria tsisy stylo. Eto ireo tontolo efatra ireo mifandray amin'ny anaran'ny Hashem antsoina hoe Yud
Natsoina hoe tétragramme e vava sy he. Zay. Miody zany mifandray amin'ny atsiloto, he mifandray amin'ny tontolo antsoina hoe bria, vava mifandray amin'ny tontolo antsoina hoe etsira, de he farany mifandray amin'ny tontolo antsoina hoe asia. Nefa reo koa mifandray amin'ny antsoina dingina efatra fianarana Torah hoe pshat, remez, drash, sod. Tsy vitan'izay. Fa rehefa manatanteraka mitzvah na rehefa manao mitzvah anankiray, misy ny antsoina hoe action asia, zay dikany asia zany action, zavatra tanterahana. Action. De aveo misy ny antsoina hoe dibor na miteny. Satria rehefa manao bénédiction na bracha de tsy maintsy dibor, dia tsy maintsy misy zavatra tenenina rehefa mivavaka de tsy maintsy mampiasa vava. Misy zany tanterahana le zavatra, tenenina le zavatra, de misy ny antsoina hoe marshava na ataontsika hoe kavana. Mila ianarana reo misy référence daholo reo fa tsy hoe zany manorina an'ireto, fa reo fampianaran'ny Ben Ishrai, fampianaran'ny Aria Kadosh, fampianaran'ny Rabbi Shimon Bar Yochai ao anatin'ny Zohar sy ny sisa. Ny kavanoty ny intention izy amin'ny teny frantsay na ny eritreritra tokony atao miaraka amin'ilay action, le zavatra tanterahanao. Zay zany mahatonga ny hoe rehefa misakafo koa ny olona anankiray antsoina hoe mekobal na ny olona miaina an'ilay tsiambaratelo Torah, tsy tonga de misakafo fotsiny izy, satria fatany fa le asa miandry anazy tsy vitany fotsiny hoe misakafo de le asa voalohany hoe mandefikanina. Asa voalohany zay dingana voalohany, fa le asa fataon'ny olona anankiray zany rehefa misakafo, olona antsoina hoe mekobal na mianatra sod, de miakakatra an'io fanahy io any amin'ny tontolo faran'izay avy araka ny teneniny Ben Ishrai. De ahoana fanaovana an'izay miaraka amin'ny kavana. Satria ny farafahakeliny izy toerana ampiakarana an'ireo fanareo aty amin'ny drash, aty amin'ny antsoina hoe he na bina, he miodika vavike, satria zay ny miainan'ny kavanoty. Dikan'izay zany miakatra any ambony any le fanahy tonga eto farafahakeliny, fa ny tena marina ny tanjona ampiakarina any amin'ny antsoina hoe atsilota, tsy vitan'izay fa mbola misy tontolo hafa koa any ambony, mbola tsy zao miresaka an'izay. Zay zany mahatonga ny hoe arakaraka ny fianaranao Torah no azahoanao manampy an'le fanahy hiakatra. De raha ohatra zany tianao hiakatra amin'ny tontolo avo be le fanahy, de misy ezaka lehibe zany mila ataonao, azahoanao manatanteraka an'izay, anampianao an'io fanahy io hiakatra amin'ny tontolo farany avo. Ary miverina amin'izay tsika amin'ny fampianaran'ny Ben Bagbag anatin'ny Pirkei Avot, inona hozy izy? Ben Hehe, satria mila fantarina fa reo Ben Bagbag sy Ben Hehe olona anankiray ihany, fa kôdy ny anarany. Satria ny gematria na ny lanja nisan'ireo renitsoratra Bagbag 5, he. De eto koa he 5 miaraka amin'ny kolel alef, olona anankiray ihany reto nanoratra an'ireto. Inona hozy izy? Ny afatra ny faharoa anatin'ny kôdy antsoina hoe hehe. Ny ezaka ataonao izy, ny filova, ny valisoa azonao izy de arakaraky ny ezaka nataonao. Inona dikan'izay? Rehefa miverina ato amin'ny fampianaran'ny Ben Ishrai, fantaro izy, fa rehefa anao miezaka hoe fantatrao hoe ampiakatra ny fanahy anatin'ny sakafo io any amin'ny tontolo avo be, ary izay mila ezaka lehibe, fantaro izy fa ny valisoa azonao amin'izay lehibe koa, ary de lehibe mitovy amin'ny ezaka nataonao tamin'efa misakafo. Misakafo anao tsy misakafo satria noana fotsiny de hoe misakafo de vita, fa misakafo ary misy asa andrasana, ampiakarina le fanahy anatin'ny sakafo io any amin'ny tontolo faran'izay avo. Ka ahoana fanaovana an'izay? Raha ohatra ka anao mianatra pshat fotsiny, de eto fotsiny zany le fanahy no azonao hoentina. Raha anao mianatra drash, remez, sod, de fa ny sod pshat fotsiny zay, na anao zany mianatra zohara, farafahakeliny toerana azahoanao ampiakaranao ny fanahy eto pshat ny sod, non, sod ny pshat. Nefa ny tanjona tsy zay, fa mila miakatra foana izy amin'ny remez, drash, sod. Ahoana anaovana an'izay? Izy zany anao vao mila hoe Torat alef, zay anao vao, zay zany tena marina, zay ny tanjon'ny Botsinakadisha na ny tanjon'ny Mosara Afriki.
satria nosarafika ny alakhot rehetra na ny lalàna rehetrarehetra miankina amin'ny ary manaraka an'ireo olon-kendra antsoina hoe mekobal, ny sôdy, mpianatra sôdy. Satria ny asa averiko any. Tsika zany eto ny resaka momba amin'ny fisakafoanana fa ny mitzva rehetrarehetra misy izay daholo ny tandrona ny mitzva na ireo didy napetraka Hashem. Ampiakarina ozy izy le zavatra ara-panahy raikitra ao anatin'ity tontolo antsoina hoe tontolo ara-batana. Dia rehefa ataonao zany zay zavatra zay, dia zay mila ny kavana rehetrarehetra rehefa manatanteraka Torah, kavana satria tanjona ampiakarina any amin'ny toerana avo. Ny ampiakarana azy miankina amin'ny fianaranao Torah. Raha ohatra ka mpisaty fotsiny ianaranao, dia aty amin'ny pisaty ianao ary tsy vitan'ny pisaty fa ny anatin'ny pisaty mihitsy angambany. Raha ohatra averiko ihany, tia amin'ilay pisaty azafady, amin'ny fianarana an'ilay Torah amin'ny teny Hebreo. Raha ohatra ka misy olona anankiray mianatra Torah fa tsy amin'ny dikateny, tsy tafiditra anatin'ny pisaty mihitsy ianao, tena marina. Satria dikateny no ianaranao an'ilay izy. Fa averiko ihany, izay no mahatonga ny hoe ilaina ny fianarana Torah, ny fianarana Hebreo voalohany indrindra, satria izay no varavarana ny sokafana azahoanao miakatra farafahakeliny eo amin'ny pisaty ny Torah na pisaty ny Torah. Dia rehefa avy eo rehefa linanao amin'izay dia miakatra dingana, tsisy olana mihitsy izay. Ary ny vidéo be dia be efa ao amin'ny internet ho an'izay olona lina amin'ilay hoe sôdy ny pisaty, fampianarana ataon'ny grand rabbin d'Afrika zay mahatonga ny hoe mianara ny zavatra ampianarin'ny grand rabbin d'Afrika midot tovot na ny toetra tsara, satria ireo zavatra ireo miankina amin'ny midot tovot, ny toetra ny olona anankiray izay tsara. Rehefa vitanao manahitsy amin'ny toetra ratsy dia misokatra moramora ho anao ireo dingana efatra ireo, ary tsy vitan'izay rehefa tonga ny sôdiny Torah sady feno fahendreny, satria averiko ihany izy izay ny tanjony. Tsy hoe ny tanjony, ny ratarina fa ny varavarana fidirana amin'ny Torah Alef, tsisy tsiambaratelo mihitsy io fa io no antsoina hoe fahendrena. Ny fahendrena mitondra anao any amin'ny antsoina hoe Torah Alef. Soratako eto izy satria izay ny afatra angambany eto. Fahendrena. Ny olona endry araka ny tenenitsika, araka ny tenen'ny Rabbi Chaim Ishai teo, hihinana mba ho velona fa tsy hoe velona mba hihinana. Zany zao ataontsika hoe fitenenana malagasy feno fahendrena. Olona manatanteraka an'izany, olona nanoratra an'izany, tsy napita an'izany afatra zany fatarina fa manana Torah Alef izy. Ahina ilay Torah Alef, ireo ilay fombantsika taloha, ilay fahendrena fampianaran'ireo olon-kendry tany aloha, enoina daholo ilay afatra n'ireo olon-kendry sy ny lehibe tany aloha. Inona ilay afatra? Raha ohatra zany olona anankiray maheno fahendrena anatin'ny kolontsaina anankiray, fatary fa misy lalana ireo iakarana amin'ny antsoina hoe Torah Alef. Moramora amin'izareo mihitsy ny miakatra amin'izany. Fahendrena. Baruch Hashem. Dia najery misy fanontaniany Rabbi Yehuda. Shalom, shalom Rabbi, inona kay no mahasamihafa ny fahalalana ara-siantifika ny singa hita entin'ny sakafo iray sy ny fahalalana ara-panahy, ohatra mihinana karoty za dia haiko hoe misy karotina ao misy kaloria tahaka an'izao. Ny ao sa hafa mihitsy ilay fahalalana ara-panahy. Sotra besaka amin'ilay fanontaniana. Io le izy tsy ny angambany raha ohatra ka nanaraka ny fanazavana teo aloha Rabbi Yehuda, dia le izy tsy hoe misy hoe misamihafa fa dingana anankiroa le izy. Ny dingana voalohany rehefa miresaka sakafontsika zao, zay ny temen'ny Benishay naso raisiko ilay soratra satria tsy zany ny tenany izy. Fataro ozy izy ny rany besadeshmaya de birur shel nitsose akedusha ou shete halukot, ny fanavahana na angambany adikako izy hoe fandevona-kanina eto, satria isika miresaka ny sakafo fandevona-kanina dia mizara roa. Ny dingana voalohany ozy izy rehefa anao
maka an'ilay material zay feno atsony izy hoe ny geshem akory, ny dikan'izany geshem akory, zavatra materialy fa misy loto miaraka aminy, de avadikanao izy zany io zavatra materialy misy loto io ho zavatra materialy madio. Zay zany izy zany dingana voalohany. De ny dingana faharoa, rehefa nidiovinao le zavatra ara-materialy iny, lasa zavatra ara-materialy madio, de mila ovanao avadika lasa zavatra anankiray ara-panahy. De teo le niresantsika hoe le étape voalohany zany, le dingana voalohany amin'le hoe fanadiovana an'ilay zavatra materialy feno fotaka ho lasa zavatra materialy madio. Reo zavatra materialy madio reo no antsoina hoe le zavatra resahan'ny scientifique, zay misy le izy. Anao tsao resaka hoe carotine ao anatin'ny karoty. Reo le zavatra hoanin'ny vatana, satria mihina araka ny fantatrao, rehefa mihinana karoty ianao tsy tsonga de hoe manjavona tampoka le karoty, fa azafady amin'le fitenina fa rehefa misakafo anao de tsy maintsy mandeha any amin'ny trano fivoahana. Inona ny zavatra avoakanao? Reo le zavatra maloto tenenin'ny Benishka eto, le hoe zavatra ara-materialy maloto. Ny vatanao mahavita manao an'izay. Zany zavatra olona rehetrarehetra, olombelona rehetrarehetra manao an'izany. Zay le antsoina hoe digestion na fandevonankanina. Digestion misy ny oligo-élément anatin'ny sakafo, reny ho alain'ny vatana, reny no hohanina, lasa mitambatra amin'ny ranao. Fa misy ny sasany tsy azon'ny vatana ampidirina, reny no antsoina hoe loto, ary reny hoe avoaka any amin'ny trano fivoahana. Zay zany izy hoe tsy mifanohitra le zavatra. Ny scientifique zany satria zay no tenintsika teo, any mifototra amin'ny zavatra ara-batana zareo fa tsy miditra amin'ny fototra, tsy hoe tsy miditra, tsy mety hoe tsy fantatra zareo na tsy rarahiny zareo le fototra anankiray miaraka amin'ny ara-batana, tsy maintsy misy miaraka ara-panahy. De zay zany mahatonga an'zareo hoe ny scientifique mijanona hatramin'ny dingana anankiray antsoina hoe geshem za na material madio. Inona dikan'izay? Inona ny kodin'izay zany ao anatin'ny fampianarana ara-panahy? Geshem zara zay no antsoina hoe vitamine A, vitamine B, vitamine C, carotine, sy ny sisa, zavatra rehetrarehetra ilain'ny vatana. Zay no antsoina hoe materialy midiovina, izay hoanin'ny vatana. Tsy haiko na namaly an'le fanontaniana zay, raha afaka manoratra anao hoe raha ohatra ka hoe voavaly le izy na ho Hashem. De rehefa vita zany zay dingana voalohany tenenintsika zay, tsy mijanona eo ny zanak'Israely, na tsy hoe zanak'Israely, tsy mijanona eo ny olona anankiray zay manaraka Torah ary mandalina ny tontolo ara-panahy, satria miara-miasa izy roa. Tsika zany tsy miteny hoe reto ny marina de reto ny diso, fa izy roa mila atambatra. Zay ny Israel na Israel, atambatra izy roa le asa voalohany vitan'ny vatana io. Anao tsy voatery mieritreritra hoe mila mieritreritra za fa andevikanina. Ny vatanao manao an'izany ho azy automatique. Fa rehefa vita zay miasanao, satria ny fanahy ny olona araka ny tenintsika malagasy, le anao satria fanahy, de ampio koa le fanahy ao anatin'ny sakafo nohaninao. Zay zavatra zay azadiny. Zay zany le dingana le afatra apetraka ny Benishka eto hoe azadiny le asanao faharoa. Le asanao faharoa ary iny tena lehibe indrindra, satria araka ny hitantsika eto am'zay, aiza no anampianao no hitondranao an'le fanahy nohaninao. Eo anao mahita an'izay hoe tontolo ara-panahy lehibe kokoa no tontolo ara-batana tena marina. Tsika mantsy indraindray somary ohatran'ny hoe tratran'le fandrika an'le zavatra hita maso, de mihevitra hoe io fotsiny zany le zavatra fa tsisy zavatra tsony ao aorianan'le hoe ny sakafo za vita iny levina anatin'ny vatako, andao za atory na anao zavatra hafa tsy rarahinao, tsy rarahiny, fa zay ny zavatra tazana satria ara-batana fotsiny izy, fa fataro izy. Ary zay tsy ho hita raha tsy mianatra sody, Tsiambaratelo Torah na ny fampianarana ara-panahy. Zareo fa feno tontolo ngeza be ao aorianan'izay zavatra zay. De aiza ny tondranao ny fanahy io? Arakaraka ny fianaranao Torah voalohany indrindra. Satroka ve ny fianaranao Torah voalohany? Mianatra Torah ve ianao fa amin'ny dikateny? Dikateny zany mety hoe tsy tafakatra amin'ny reky makory ianao. Le zatratrany. Na ohatra indray misy anankiray fa mahavita mianatra Torah fa sady mahalala ny teny hébreu, Baruch Hashem, tafiditra zany ny hery azo hitondrana an'le fanahy zany any antsoina hoe mpisaty na atambatsika izy eto any antsoina hoe olam na tontolo asia de asia. Efa zava-dehibe zay, ary zay no tenenin'ny Ben Hehe hoe ny valisoa ho azonao izy de
miankina ny ezaka nataonao. Dia nanao ezaka be zany ny olona nianatra teny hébreu mba hoe hiditra amin'ny mpisatiny Torah. Dia io ezaka nataonao io misy valisoa miaraka amin'izay fa aza mihevitra fotsiny ianao mianatra satria hoe nanao ezaka fa tsisy valiny, misy zavatra miaraka amin'izay. Zay ny tenentsika teo amin'izay hoe rehefa miakatra anao dingana, drasiny mpisaty, remeziny saty, sodiny saty, ny mpisaty zafady. Dia eto tonga amin'ny ahoana nazahoana an'izay zavatra zay? Fianarana ny sody, zohar, mishna, fianarana ny kitve ari, ny fanatanterahana ny mitzvot miaraka amin'ny sody ny Torah na tsiambaratelo ny Torah. Zay ianao dia afaka ampiakarinao zany rehefa na any amin'ny tontolo antsoina hoe atsiloty dia asia. Dia raha ohatra ka te hiakatra any ambony ianao dia mila mandalina tsara ny dingana antsoina hoe sody ary tsy vitan'izay fa zay ny tenentsika teo, ampiakary ny fahendrena. Io ihany no azahoanao hiakatra amin'ny Torat Alef, fahendrena. Feno fahendrena anao tsy mieritreritra intsony zany hoe satria eto amin'ity tontolo ity ara-batana dia zay hitako ihany hitako fataro fa na ny seza hipetrahanao amin'izao io na le vilia hinanana hanina misy fanahy koa ao anatin'io. Dia rehefa mahafantatra an'izay anao ary mahasikasitra an'izay zavatra zay hoe misy tontolo tsy hita maso na ara-panahy miara-miaina amin'ny tontolo ara-batana dia misy fitandremana be, misy fitondran-tena miavaka amin'ny olona anankiray hoe ty zao ohatra hoe potehia fotsiny tonga dia potehiko dia ariko. Tsy ohatran'izay intsony fihetsiky anao satria feno fahendrena anao satria feno fahalalana. Ny fahalalana tsisy fahendrena araka ny tenen'ny Pirkei Avot ratsy. Ary ny olona anankiray feno fahendrena dia tsy maintsy automatika izy misy fahalalana ao anatiny satria misy fahendrena. Baruch Hashem, mety hitoizatsika ty bevakasha todaraba. Zay zany aloha ny amin'ity feno zavatra be dia be afaka hitoizatsika ty fampianarana ty ny tena marina satria fototra ny zavatra rehetrarehetra ny sakafo antsoina hoe tikone aolam na ny fanamboarana an'izao tontolo zao dia mifikitra amin'ny fomba fisakafoanana. Maninona ny tenan'izay? Tsy izany tenan'izay fa vokatry ny inona ny ota voalohany Adama sy Hava, vokatry ny fihinanana an'le hazo manome voankazo zay nirarahany Hashem. Dikan'izay avy amin'ny alalan'ny fihinanana azy no nahatonga ny ota. Inona antsoina hoe tikony aolam? Avy amin'ny alalan'ny fanamboarana ny fihinanana no anamboarana an'izay tikony, anamboarana an'izay ota zay. Zay mahatonga ny hoe tia kory voalohany ty. Idirantsika any Tsipriany antsoina hoe inona antsoina hoe fisakafoanana amin'ny fomba. Tsy amin'ny fomba rehefa te hanao an'izany antsoina hoe tikony aolam na fanamboarana an'izao tontolo izao. Bezat Hashem, Baruch Adonai Leolam, amen de amen. So dia misy fanontaniana afaka miandry kely za, ohatra ka misy fanontaniana na raha ohatra ka ny mazava dia Baruch Hashem toizatsika izy amin'ny herinandro. Toda raba mikulam. Ben Israël, introduction. Ok. Baruch Hashem. Raha ohatra ka tsisy fanontaniana, raha ohatra ka misy fanontaniana aza tsarasala koa manoratra amin'ny messenger. Afaka mamaly any za Bezat Hashem. Toda raba lekulam, toda raba Rabbi Aina Facebook, toda raba Rabbi Yehuda amin'ny fanontaniana, toda raba Rabbi Chaim Ishai, toda raba Rabbanit Anna Mouna ao amin'ny Facebook. Manaraka tokoa zany tena marina ato amin'ny studio fa tsy tafiditra le izy Bezat Hashem toda raba. Dia amin'ny manaraka indray Shavuatov lekulam.